Salama daholo tsika mianakavy amin'izao aliny andro alahady amin'ny volana Jolay izao. Miala tsiny amin'ny hoe hariva be vao manao sy miafaka miresaka sy midinika amintsika mianakavy. Ny antony dia tsy afienina aloha fa somary ohatran'ny tsy en forme ny avanareo. Sangambany ohatran'ny hoe no fahaterana ve sa no fahatanirana loatra tsy fantatra fa dia mila manatona mpitsabo aingana amin'ny resaka tongotra satria dia tena tsy afa-mamindra hoe na mandeha 10 mètres raha dia c'est vraiment une peine, une douleur pas possible. Ary tena mila beky mihitsy amin'izany. Tsy andeha hitaraina no atongavako eto fa ilazako aminareo hoe c'est vraiment douloureuse quand on va dire. Tena mila courage zany tonga miakatra miresaka aminareo eto, ary ny soa ihany fa mba votonanatra ny tena zany tamin'izany andro hoe ny vatana ny vozy izy tsy voadona fa tsy ny saina hoy Andriamatoa Ratsiraka Didier zay. Ka dia mbola mandeha saina dia ararotona ampandianina atao inona fotsiny ilo be io hoy ny fitenenana indringa profesora Rabearmanana, feu Rabearmanana Gabriel tamin'izany androny. Dia reo izy ilo be any fleur io tsy nataotao fotsiny reno izy. Zany ny tenin'nga Rabearmanana. Ary rehefa mbola mandeha saina dia iny ro tonga eto aminareo. Zavatra roa no resahako na telo raha betsaka. Ny resaka avion dia ny resaka prestation kely ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay efa nilazaiko hoe non événement, fa ny aperçu global n'le izy sy ny appréciation générale amin'le zavatra miseho no tiako hazavaina kely, satria amin'ity zavatra miseho ity no ahitana hoe fisaka ny marina. Ka iza zany tsy te hiditra ao anatin'le hoe iza ny marina, ny tezin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sa ny antithèse na contre-thèse, sa hoe supposition sa hoe zavatra mitombina avy aty amin'ny ankamaron'ny olona. Tsy te hiditra amin'izay fa ho hazavaiko aminareo ny fahitako ny zava-miseho. Dia fahatelo ho hitantsika eo arakaraky ny fotoanatsika. Lasa verifieko kely ny Facebook raha ohatra ao zay zavatra ny teneko. Bon, tsy mila verifiena avako zao re, satria le izy koa tsy misokatra aza. Ndahoary atao amin'le zavatra kely aloha ny tsy kely fa le mandona ny sain'ny vahoaka sy ny fon'ny vahoaka maro anisa, tsy mandray andro tsy mandray alina, ary iny izy teo vonona mihitsy hifanazava ary na ny hoe hifandramatra amin'ny fitondra salama, Monsieur Joary, amin'ny fanjakana raha dia vonona le vahoaka. Zao andao hoe quand on dit on admet,
c'est qu'on est contraint d'accepter. On ne demande ni démonstration, ni preuve. Alors on va admettre que ce que Andradjel avait raconté était la vérité, était la réalité. Andao ekena hoy ny malagasy fa marina raha ny tenin'ny Andriamatoa Andradjel sy ireny zavatra tenen'ny Andriamatoa Andradjel ireny ny zava-miseho sy ny zavatra tena miseho. Andao ozy izy. C'est-à-dire que c'est une démonstration à la fois par l'absurde, mety ho vérité absurde zany, mety ho vérité tsy marina l'izy, mety ho marina, fa de manière hoe zay nitondrana azy, ça plaît à telle personne comme ça déplaît à beaucoup de personnes. Alors on va admettre que ce qu'il a raconté était la réalité. En fait, ny marina de zao ny tena olana zay zany apetrako zay amin'ny olona variana amin'ny adihevitra variana amin'ny adihevitra hafa. Ny tena olana ane dia Andriamatoa Andradjel mihitsy ny tena olana e. Tamin'ny andro n'Andriamatoa Ratsiraka ny teny tamin'izany andro ary tena il était contraint d'admettre, d'accepter hoe izaho Ratsiraka dideny ny olana amin'ity fireneny ity. Nanak'izany izy satria zay initiative raisiny tamin'izany andro any de mifanena mipakakitay foana. De ataon'ny olona mihitsy ny hoe sy diabolisena ny zavatra ataon'ny Ratsiraka tamin'izany andro any, na mety na tsy mety satria tafiditra atao anatin'le cercle infernal na le période ny tonga am'le hoe non retour. Tsy miverina intsony ny fon'ny malagasy ity azy fa lotika tanteraka amin'ny malagasy dia lasa izy ny olana eo amin'le firenena. Ohatran'izay ty zavatra mitrango ty efa tonga ao anatin'ny fon'le malagasy sy ny sain'le malagasy ary ny vavan'le malagasy ny tanana sy ny tongotra sisa ny tsy mengy. Fa tena vomi tanteraka. Rejeté tanteraka Andriamatoa Andradjel amin'ny vahoaka malagasy. Ka andao aho hoe marina ny zavatra ny teneniny fa tellement Andriamatoa Andradjel trandainga depuis tsy zavatra ao anaty zavatra lazain'ny Andradjel ka tsy misy langy. C'est l'un des présidents le meilleur, sinon le pire, c'est selon président qui ment comme il respire. C'est un président qui est capable d'aligner des promesses, mais somme toute vaines. Après. Jamais ny zavatra lazain'ny Andriamatoa Andradjel na de fa miteny izy hoe 2 plus 2 égale 4. Indrindra moa fa rehefa miteny izy hoe 13 plus 16 égale 18. Ny teny izy hoe ho vitan'izao, ho vitan'izao. Tsy ampidinitsika ny vidin'ny menaka. Ampidinitsika ny vidin'ny solika. Ampidinitsika malaky ny vidin'ny zanivary zany e. Ataotsika kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo e. Inona tsy fampanantenana ny men'Andriamatoa Andradjel? Anao ampitaly manara-penitra tsika e.
Ny fiainana miakatra dia miakatra. Ny vola sy ny arenan'Andriamatoa Andradrela sy ny ekipany koa miakatra dia miakatra. Ny vahoaka mimantra ny olona nanana trano maly, lasa mpanofa trano androany, ny nalofa trano maly mba metimety lasa SDF, korosahana tanteraka ary korotana tanteraka ny fiainandra malagasy. Tsy ny ray mandeha na indroa ao anatin'ny andray andro no misy ny hoe maty voatsatoky ny antsy na vakitrano. Zany hoe le mitomania any Andriamatoa, mitomanina avy amin'ny hoe mitomanina. Andriamatoa Andradrela no netiny ary nieritseretiny hitondrana ny firenena. Hoy ilay mpitandrina zay, sady tsy mahay manisy io, 13 plus 6, 18. Sady tsy mahay siansy io, no tsy mahay géographie io, tsy mahay géopolitique io, tsy mahay ny hoe efa voky io. Maro loatra ary miseho ton'ny vaiak'andrina ny zavatra tsy vitany an'le filoha amin'ny fanatanterahana amin'ny alalan'ny promesy omeny, ny zavatra lainga tenenin'ilay tovolahy, ary indrindrindrindra zavatra tsy hainy dia marobe. Ka na iodiky vizy na iodiky vanana, na marina na tsy marina ny zavatra teneniny, tsisy ino. Ary lasa sarotra ny mino an'izy satria rehefa dinihana ny zavatra mitranga tokoa dia tany Mazangahy zao dia nisy matin'ny botulisme maray. Tsisy resaka io, tsisy resaka io fa mandeha any amin'ny réseaux sociaux entre samy privé any. Aiza ministry ny santé am'izany? Maraina vo, aiza ministry ny transport am'izany? Ty ministry ny transport ty aloha dia voaresaresaka matetitetika ataoto. Aiza? Ministry ny fahasalamana, ministry ny tokony deklarena ny zavatra, tokony hisy ankety andeha, tokony hisy fiarovana ny malagasy. Tsisy zavatra miaingana ny ray aman-drahatra. Tsisy ankety. Zao zavatra teneniko anareo, rehefa tena mandinika ianao ary tena mieritreritra anao zany, de la gestion du pays tourne autour d'eux des petits travaux faciles à faire en délai rapide et qui servent pour les yeux. Manao vaingana mairie, manao vaingana trano anaovana an'izao, anaovana zao, tokanana aingana anaovana an'izao. Izy ary olona tsy havita trano rapida be hoe tao milay io trano io. Asiko trano milay be isaky ny région 2 dia mandritra 22 fois mitokana an'io foana. Dia manangam-bahoaka eriana ny ery. Zay le gestion des pays zay. Zay le gestion des pays hoe indray zany rapilay. Ary ny anaran'izy iny ataoko rapilay ny anarany manomboka andrano. Iny rapilay fa lasa mitokana ary. Ary izy amin'io dia pilay foana tonga ao, bandikely pilay. Zany mako filaza tany amin'ny taona 70 tany. Rehefa ianao zay nataon'ny olona hoe rapilay zay.
Zena le bandy le miandroangy foana zany fa io zany tsy voatery hoe manam-pahaizana anao na inona anao fa de hoe rapolay e. Ary ny tena marina de ny sipa zakany rapolay. Matoa zany hoe tsy ny hoe rapolay zany de mazaka sipa. Fa tsy hoe rapolay amin'ny fianarana na hoe rapolay amin'ny baolina na sport zany na ohatran'izany fa hoe bon katakata be le ry zany ohatrany hoe mba tsaratsara kanto zany tsaratsara namba ohatran mba misy bogosité de rapolay ny fiantson'ny bandy azy e. Fa io rapolay io ny tena dikany io de resaka sipa. Zakany rapolay indray hony aminy. Zakany rapolay indray hony aminy ka le izy rehefa tena jerena le gestion le pays de gestion rapolay. Ao amin'ny palais feno sipa. Ary rapolay rehefa mandeha mitokana tsy maintsy feno sipasipa miaraka amin'iny. Na ao anaty gouvernement eny amin'ny palais feno sipa manjamanja. Ah oui. Aza sipa somary tsy de manja de tsy de matetika miaraka amin'ny rapolay. Ataony rapolay vita daholo mihitsy e. Paradiny rapolay amin'ny kiraro vaovao, amin'ny pataloha orange vaovao, lobaka amin'ilay vaovao. Tsy anaovan'ny rapolay androany, tsy anaovan'ny tsony. Afatry le vesta carreau marron iny mba tena tiany iny. Ataony ny montre moa tsy lazaina tsony amin'izany. Ataony rapolay milay mihitsy ny aferahan'ny resaka hoe playbozy. Fa maintenant anao resaka amin'ny rapolay hoe tapitapika hoe rapolay tonga de mahita an'izany beladonna sy ny tsaitsay. Zay le fandeha lizy ka misy frappe zay manko tokony nenga teo fa lasa kely le izy mamerina an'le izy io fa iverenako eo ihany. Tsisy matoky ny zavatra ataony rapolay tsony na sanatria raha marina ny zavatra teniny. Satria miara place ny rapolay raha ohatra botulisme dika zany avy amin'ny tsy fahaizan'ny fanjakana miasa. Tapaka ara frigon'ny olona, tapaka ny chaîne de froid. Na tsy botulisme ary io na ohatran'izany salmonelle vofana amin'ny fanjakana e. Any le izy zany. Ka na ilaza marina izy amin'iny na ilaza ny diso tsy afaka izy amin'iny. Zay ny amin'ny resaka hoe ny tena marina ane de andriamatoa Andry Rajoelina ny olana amin'le firenena ary efa tonga amin'le point de non retour le situation zany hoe ninona lazainy andriamatoa Andry Rajoelina de tsisy matoky azy tsony ny olona. Ary araky ny zavatra soratako ankeo hoe rehefa izy ny ohatran'izay dia ny fotoana sisa no andrasana ary le élément les déclics les essentiels si l'on peut dire zany no andrasana hoe ahoana ny fiaingany ity. Fa ny zavatra ohatran'io rehefa miainga ohatran'izay izy araky ny teneniko tamin'izany andro tamin'ny andron'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana de amin'ny ora sy fotoana sy zavatra tsy ampoizina ny angan'le izy. Dommage moa le zobaviko no vavolombelona tamin'izany efa maty. Tsy afaka niteny tsony hoe niteny an'izany nga Fleury tamin'ny ora un samedi après-midi à 16h en 2008, fin 2008 iny sa ina sa 2009 no niteneniko rehefa nidina viva no nitenenako hoe vita Marc Ravalomanana tamin'izay andro zay. De hoe moa le zobaviko zay hoe tsy aza manofy ty ozy izy. De za mantsi anazy hitanao hoe ny conséquence an'io vita Marc Ravalomanana. Ka io zavatra io no ny atsika gasy ny fiangan'ny fotsika sy ny fatezeratsika tsy organisé fa amin'ny alalan'ny zavatra mampiotra ny fatezerana tapoka sy mampitrotra ny fotsika tapoka
tsy ampoziny no mahatonga ny hoe eto no tapitra ny eto ny terminus de rehefa tonga zay dia terminus tokoa lay izy fa tsy hoe zavatra organisé bien organisé. Évidemment misy tanana invisible mikarakara an'io zavatra io fa invisible tsy teny mihitsy hoe eto io zavatra io miainga araka ny teneniko foana hoe olona vitsy olona 2, 3, 4 amin'ny malalan'izany ny amin'ny fiantombohany sy mifanatanterahana azy fa rehefa miainga le izy amin'ny alalan'ny déclic sy créena angambany ary tsy n'importe qui ny afaka micréer zany na miprovoquer zany dia eo manomboka n'izy eo manomboka ny zavatra ary makany nahitatsika tamin'ity herinandro ty hoe boina anankidimy natao tamina anarana tsy hoe anarana fa compagnie na immatriculé de manière provisoire tamina compagnie de manière provisoire zany azafady an'io fa mitady an'le document de j'ai pas envie de me tromper hein azafady toko enregistré natondrako to malala Zamiana tiako précis mihitsy manko le zavatra omenanareo oui voilà ny fahafantapatratrareo daholo ny détail zany hoe niainga tary de nakary de tonga ny Iran niainga 12 juillet de tonga ny Iran tam'izao sy izao fantatrareo tsy amerina an'iny na de hoe tokony averina raha fa marina daholo ny teniny ireo confrères ambiny zay akoatranazy zany ny resaka an'ity dossier ty fa eto amin'ny fanaovana analyse no tsy mitovy satria za tsy teny hoe ny atsika lasa lavitra na lasa akaiky fa maromaro ny zavatra tsy voateny na aveo hoe mety hoe matahotra aveo za lasa fa mino aho fa tsy voatovy ny fanadihadiana ataony tsirairay avy ato amin'ny resaka hoe contournement le embargo aloha zany iny marina daholo hoe tena acte pénal violation ary illégal le hoe tratran'ny embargo le firenena dia misy tena izay mihitsy ny azo itsona azy hoe livraison atsokosoko nalefa ary naterina napetraka tany Iran avion Boeing 777 anaky 5 tsy teny détail satria anamamo anareo hoe 737, 777, 200, 777, 300, zao sy karazany ce sont des, je ne vais pas dire des détails techniques, fa toujours est-il là hoe tsy détail technique zany fa zamela fa tsy maintsy kosa ho précisena hoe zao na izao mba hanananareo hevitra kely hevitra kely fotsiny alohan'ny hitondrako amin'ny tena hoe ao anatin'ny tena hoe zavatra précis zany Boeing 777 300 zany na 200 de manana envergure zany hoe empattement zany lavana
Mahatratra any amin'ny 64 mètres. Tanareo nareo rehefa le manao course 100 mètres iny. Ohatrany hoe manao 50 mètres zany, mihoatra 14 mètres. Manana halavana, longueur zany. Teo zany, ohatrany hoe largeur amin'ny tenitsika. Fa izy indray manana longueur zany, halavana, mahatratratra any amin'ny 73 mètres. Raha fois 5 zany zay 73 mètres zay, manome 53 365 mètres. 365 mètres. Dia ko ty zany zay 365 mètres zay hoe, firenantsika zay rehefa aveo. Ny hauteur an'izay, sous-vide zany. Satria tsisy malala na vide reo, na nisy siège tao anatiny, na tsisy. Fa zavatra tena azo atao mihitsy manko hoe, efa tonga any amin'ny toerana, ilana azy izy, alefa sambo, na alefa zavatra fa, miseza ao anatiny, dia zavako anareo ny anton'izay. Mahatratra 18 mètres 50. Zany hoe, ataovy ohatrany hoe, trano 18 mètres 50 zany, ny hauteurany, sur 365 mètres. Azonareo an-tsainy zany. Mazava ho azy, fa ny vitesse moa zany, 920 km/h, ary mahavita 12 000 km ndray mipalaka. Zany hoe niala tany amin'ny alehany izy zany tonga dia tsisy hoe ny vilivily tatsa tonga dia tany. Zao hein. Totalin'ny poids. Tsy teny nombre ny passager satria ny nombre ny passager zany eo amin'ny 380. Satria raha fanadihadiana dia tsisy olona nentin'io avion io. Ireo avion reo. Fa ny fanadihadiana mipetraka amin'izao fotoan'izao dia hoe inona ny nentin'ireo avion reo? Inona ny zavatra tao anatin'ireo avion reo? Dia calculeo 351 tonnes. 351 tonnes ny zakan'ny ankiray. Dia ataonao fois 5 indray. 5 fois 5, 5 fois 5, 25. 1725 tonnes. 351, 7 fois 1, 5 fois 1, 5. 5 fois 5, 25. 1755 tonnes. 1755 tonnes. Inona zany reo? Inona ny tao? Inona ny contexte actuel? On a depuis le mois d'avril objet nanaovana ny démarche ny achat na acquisition illicite. Ho tenentsika manko hoe izy aby ny tompona andraikitra amin'io zany taty Madagasikara. Ankoatran'izay manko lasa miresaka fotsiny antsika raha ohatra tsy fantatra ny tompona andraikitra, fantatra tompoko. Petraka ny fantaniana hoe acquisition pour des compagnies légalement statuées vers légalement exploitées. Et quand on dit légalement statué, légalement exploité,
Dia manaraka an'izay no anatin'ny reconnaissance internationale. L'action a été vraiment très habile. Averiko. L'action a été vraiment très habile, satria ary eo no ahitana hoe c'est une action militaire. C'est une action d'intelligence. Satria natao mety zay tsisy fandraisan'le izy de forme, mais pas de fond. Amin'ny resaka gouvernemanta sy ny compagnie aérienne nationale iranienne, Iran Air. Fa de zavatra tsy m'exista, ary efa fahity, no hita ao anaty document. C'est là où l'acquisition est classée illicite. Et c'est une opération de haute envergure, opération d'intelligence militaire. C'est moi quand tu veux l'argent dans l'arrêt. Opération d'intelligence militaire. Raha tsy intelligence internationale la tsy mahatsapa zany hoe any Madagasikara facile azahoana immatriculation temporaire. Il suffit d'arroser. Il suffit de venir avec un arrosoir d'eau et arroser. C'est comme si vous arrosez les plantes et ça pousse très rapidement. Ça bourgeonne comme fleurit après. Très rapidement les actions. Avec le sourire, ils feront. Et vous serez même reçus comme des rois. Et on sait quand même, mais malgré tout, qu'il y a une famille iranienne qui représente quelques républiques islamiques à Madagascar, qui sont en très bons termes avec les hauts décideurs, hauts fonctionnaires politiques malgaches. À qui cette intelligence pouvait confier l'opération. Entre guillemets, hein, pourrait. À qui cette intelligence militaire pourrait confier l'affaire, l'opération. Il suffit d'arroser, bien arroser. Et que subitement, une société dont on ne sait de quelle envergure elle a, se positionne pour acheter des actions à hauteur de 49% de la SBM. Et quand on analyse les faits, les actions et les actes et les transferts ici et là, on voit qu'il y a une coïncidence de recettes, de rentrée d'argent, dont on ne sait comment et pourquoi. Quelles étaient les sources, les éléments pour que cette société puisse s'octroyer d'un tel pouvoir financier subi. Il t'en arrive, hein? Il dirait qu'en détail, ça en est vrai. 351 tonnes par avion ni poids. Zakani, avion en craie. Ni volume, de 18 mètres, fois 73, fois 64. Des 4 mètres cubes, hein? Non, ni
Ni omnian nan tsfokot qu'il y a comment on appelle ça, la largeur, hein, amni fatan zane, une ti vorefi, femme tadenaz mok ça you. Pas ni hauteur à 18 mètres 50, ni longueur à 73 mètres, fa ni largeur zane, nous, ti ananatika zane, io était la largeur réelle zane. 4 mètres cubes zane. Des femmes m'écoutaient, oui, 1755 tonnes. Ni entana sy marchandise, nentin'ilay avion, ireo avion reo, semblerait-il, ao anatina contextena guerre, ao anatina contextena ady entre en Israël, sy Iran, ny Amerikanina mezaka mandamina, ny Israeliana voadariko iny bomba misy matery. Marina koa fa mandariko ny Israeliana, ny Iranana. Tsika zany tsy midamo tsara hoe izy marina Iran sa Israel fa leo feta tamile opération hoe niditra canal tsika menakavy. Ry zalahy moa zany, ry tendamboy, ry rapilay. Nisy hoe io zavatra io ve petraka amin'ny fanontaniana zany. Rehefa nandeha le demande d'immatriculation provisoire, de zavatra io ve de tsy vao n'évaluer n'Andriamatoa hoe tsy possible aveo tsy informer ny filoham-pirenena. Je ne pense pas que ce soit possible. Boinina anankidimy be zao. Immatriculation provisoire. Mety tonga i-concurrencer ny Emirates ho tonga à Madagascar. C'est business m'boikely, business Lamatoa. Tsy haiko ngano avy matevina koa ny proposition. De tapina daholo ny maso sy ny sofiny rehetra. Fa mandefitra kely aloha baikely fa ty opportunité. De possible ave tsy au courant ny tompona ny ministre ny transport. De possible ave fa Andriamatoa désiany ACM. De nanao sonia an'io zavatra io dia tsy nisy pression, fa de sa propre volonté. Satria manko fanao afilo loatra rehefa aveo no mandroaka ny maillon ambany indrindra, zany hoe maillon faible. Ary possible mihitsy ara mety sahany mihitsy manao gadraina. Il y a trop de coïncidences en la matière, ozy nga fleurirako ty malala zay. Ce ne sont plus des coïncidences. Quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Serait-il une coïncidence que, ou du moins une incidence que le président ne soit point au courant informé? Serait-il une coïncidence ou une incidence que le ministre ne soit pas informé? Serait-il une coïncidence que le DG de l'ACM aurait signé de son propre chef? Il y a trop de coïncidences en la matière, en l'espèce. Ce ne sont plus de coïncidences. Azonareo an-tsaina ve toko? Ny contournement an'le embargo io ihany. Mais si bien sûr, demain, sans connotation, hein, le grand monde, hein, sauf les privilégiés, mahafantatra hoe armement na fitaovam-piadiana no nentina atao anatin'ireo avion reo. Qu'en sera-t-il qu'arriverait-il aux gens qui ont signé
sans avoir vraiment évalué les dangers qu'il encourait, tant pour eux que pour le pays. Si on venait d'admettre plus tard que fitaovam-piadiana no tao anatin'ireo, mazaka solera maromaro ane zany e. Teknôlôjia rosiana. Jereo no mety mouvement-ny fitaovam-piadiana amin'izany hoe mingavaiza dia any Kambodja ilay izy no tonga. Zany hoe, raha misy ny intelligence hoe takany hoe Mossad, ny CIA, misy koa ny intelligence militaire hafa zay miasa koa. Satria raha zavatra ohatran'izany ohatra avy any Chine ny enga tonga dia fa araky lerony. Fa ry amin'ny firenena tena tsy ampozina ry. Les avions immatriculés temporaires malgaches. Ary amin'ny firenena tena tsy ampozina ry le malagasy kely mantra tsisy saindreo. Ai, koato izy milaza hoe azafady commandant, alao précisena hoe ah oui, c'est vrai, diso ny marina ny tenin'ny commandant, misy manitsy mako ato hoe charge offerte 57 tonnes zany ny an'ny 777-200. Ai, satria ny ato poids max au décollage 351 543 kilos zany hoe adiniko ny kérosène sy ny karazany tena mialatsiny toko. Tellement j'ai été lancé dans de... Tsy manova ny démonstration teneniko zany a, hoe raha misy 57 tonnes zany par avion zany hoe fois 5. Any amin'ny 285 tonnes any zany. Dia zavatra mampieritreritra ihany zany. Asa raha azonao ny tiako tenena amin'le raha mijery fiche technique an'le 777-300 ianao a, dia 351 543 kilos ny poids max au décollage. Zany hoe lazainao io zany hoe dans 57 tonnes ny charge offerte. Fa io 57 tonnes teneninao io hoe 57 tonnes y compris ny passager sa 57 tonnes ahoana. Satria raha 57 tonnes ny carburant na ny kérosène io dia mbola misy 300 tonnes 290 tonnes zany mbola libre sy ny karazany. Fa eto izy dia milaza mazava tsara hoe poids max au décollage 351 tonnes 351 kilos 1553. Voilà. Donc, zay zany le fantanina mipetraka hoe fitaovam-piadiana ve ny tao anatin'ireo sa ny ingavida. Ary raha ohatra le avion nandeha hovidiana ho an'ny Iran, dia ho anna compagnie aérienne ve? Zany ny finalité. Fa la base d'une opération, c'est une opération d'intelligence. Quoi qu'on l'appelle. D'intelligence étatique ou intelligence militaire. La question se pose. Et ça ne mettra jamais à l'abri de toute représailles, zany, quelle que soit la forme, par rapport am'izay tokony andraikitra, nanao siny, na ny réseau hiérarchique zany, filaire hiérarchique, mingy avy eo am'le DG makany amin'ny ministre makany amin'ny filoha, tompony andraikitra ny daholo.
Ary tsisy olona verana ka hoe andeha hoe za filoham-pirenena tsy tompona ndraiky tamin'io. Anahirana be ny eritreritra an'izany. Ny solution ny filoham-pirenena matetika dia rehefa zavatra mamay be ohatran'io RNF geta fetsoka azy io dia roahany ny tompona ndraikitra zay tena mamay amin'io. Alohanareo miala mba tsy hisian'ny olona. Zay no tenen'le filoha ary aza matahotra fa tsy adiniko mihitsy nareo. Tsy manady zay mety ho réaction ny Amerikana na ny Israeliana ao anatin'ity rivo ity. À une seule condition. À une seule condition. Et sao dia sanatria kosa zalahy mifanaraka tamin'ny Israel na ny Amerikana hoe avelao nareo milivre an'io. Zay zavatra fa zay inoko fa impossible. Fa ny zavatra marina dia zao. Raha sanatria fitaovam-piadiana no tao anatin'io dia amina milliard na millions de dollars ny en jeu. Hita ao anatin'ny taratasy mandeha eny rehetreny ary anisany tonga ety ampelatananay ny tompona ndraikitra voalohany ao anatin'ity raharaha ity dia Andriamatoa Andriamananarivo Erinaina Rijasoa. Andriamananarivo Erinaina Rijasoa. Tompona ndraikitra ao anatin'le société io idaniny izy ary maromaro moa zareo no anatin'le izy ho avy ny fotoana hijerentsika hoe iza marina reo olon'ireo. Fa ny zavatra mahagaga aloha dia anisan'ny olona nividy action mahatratratra amin'ny 49% ny SBM zareo. Mampagaga hoe avaiza nahoana ny vola amin'izany. Tokony ho fantatritsika fa rehefa hoe aka areto mahatonga amin'ny teny hoe satra ny teny fa tsy mahafantatra ny filoham-pirenena na ministra na dia hoe any amin'ny ACM ara no alefa le demande. Voalohany tsy maintsy apetraka aloha ao anatin'ny dossier garantie ny document de propriété. Manaprofo marina zany fa anao le avion sy ny karazany ho andreto le olona mangataka ny immatriculation provisoire. Preuve établissement que l'aéronef est en état de navigabilité qu'il est conforme au type certifié. C'est la va de soi, satria hitondra entana io. Preuve attestant que l'aéronef n'est pas inscrit au registre. Mazava ho azy. Autorisation d'importation de l'aviation civile de Madagascar. Autorisation d'importation. Tsisy olona afaka manao importation na avion zany ho tonga ao Madagascar raha tsy mahazo autorisation avy amin'ny fanjakana dans son ensemble. Avy amin'ny fanjakana dans son ensemble. Ary raha mbola manembatra manao concurrence ny olona ary ianao dia tsy possible mihitsy ianao ahazo ny autorisation d'importation iny. Tsy possible mihitsy. Mazava ho azy fa tsy midécolle koa ny avy any amin'ny autorité douanière amin'ny autorisation d'importation raha tsy manaiky ny fanjakana. Ary ianao koa tsy maintsy manaprofo fa patte blanche amin'ny douane sy ny fisc. Manana contrat d'exploitation avy ianao. C'est toute une démarche compliquée.
manana des qualités, ouais, preuve établissant que le demandeur a qualité d'être propriétaire enregistré d'un aéronef malagasy. Non? Preuve justifiant de paiement du droit d'immatriculation. Yo. Preuve justifiant le paiement du droit d'immatriculation. Io kely io, tsisy dikany io. Napetraka any farany io. Io zany ny farany. Fa atao am'le anina ny tena vola be raha. Autorisation d'importation. Mahazo an'le autorisation d'importation anao de fa mandoa vola be aloha. J'en ai comme si c'était les 5 avions ont été achetés par le gouvernement malgache. Tiens, les fans Kenya, l'eau à ton entretien. Mais, toi, de la chanir, hein. Tu là, ça ni, comment après, ni, aviation malgache, AM, il était office, ça n'est. ACM. Il a dit ACM, jamais, non, filotène, zay, ni travestisena, ni zavatra, ni falsifiana ny dossier zao, sy ny karazany. Mais non. Iza ny olona fitanareo am'izany. Ny zavatra fantatra fotsiny, rehefa niainga ny saosy, de ny saminaka ny anjarany, tamin'ny toerana izay tokony fanaovana rendez-vous, ny am'izany ny rehetrarehetra. Ny sasany moa manana compte bancaire de tonga de fa any, raha ny pratika zany, raha ny pratika tompoko ny ilazako azy, dia ny sasany tonga de ny compte bancaire any, offshore, ny sasany mila se déplacer. Izy tamin'ireo tompona ndraiky reo zany se déplacer tao anatin'ny depuis 15 juillet. De ajarantsika rehetra mieritreritra hoe iza naka amin'ny azy, fa d'habitude aloha rehefa ohatran'ny regny koa dia misy ny partie aloha voalohany. De mety mandeha mihetsena fotsiny sisa. Vide importé mba manao bogabogany. On n'est pas des hyènes, ministre pour rien. Hein. Zay le fitiavana fitondrana rappelé. C'est tout ce qui est m'appelay de atao. Play boss. Atam'izany andro rehefa tsy hoe rappelay tsy voatery hoe kalabe a. Mbola nisy le hoe play boss kikina. Ay le riky kikina fa play fotsiny. Fa rehefa tonga zany ny temps moderne am'izao fotoana zao, de rappelay gasy zany dia rappelay sady mpangalapinana. No mpandray commission, no mpandray vola fa izy play foana izy mivoaka. Zay nge manelony ny rano masaka fa de afaka mijery baolina nareo. France sy non Espagne sy Angleterre finale andrany alina ny zazavavy. Ka dia veloma mahafinaritra raha nisy tsy voalaza tohizatsika rapitso na raha fakapitso. Araky ny teneniko foana ho raha mahafatrapo anareo ny zavatra ataoko dia mandraitsy anjara satria tony fandarany tony matoa velona dia mandray anjara tanteraky nareo amin'ny fanampiana itony fandarany tony. Fa itony fandarany tony tsy natao foana, tsy vita foana tony, fa tsy maintsy misy ny mpanoana no ny antony maro samihafa satria araky ny teneniko anareo hoe ny olona koa tsy mipetrapotsiny fa miezaky ny hampangina atsika. Ka raha ohatra ny hafa no miazakazaka anao zay hampangina atsika, mety ho sorena ihany nareo ary mety ho kivy nareo
nefa tsy fantatrareo dia avy aminareo ihany de izy ohatra fotsiny zao hoe ampanaovina sondage nareo ao izy zao 627 izy ny ao efa plus ou moins record zany fa tsy fantatrareo akory hoe ity sondage ity ne mety sinina anankiray afantarana fa vita tokoa le rangary fa tsy fantatrareo ataoko ahoana moa fa isaky ny tena zany eto dia ampianatra foana ananatra foana nefa le olona ifampiresana olon-dehibe daholo nareo jereo fa misy sondage any mandehandeha any signature anonyme nareo sy le atahoranareo koa ne mienjany sary tahotra ne nareo tena marina ne zany tena enjana ary manaiky le araky le teneniko tamile olo zay hoe raha misy olona karazan'olona sakaletaka hita ambonin'ny tany olona sary tahotra de mba voalohany malagasy amin'iny sary tahotra indrindrandrindra ny lehilahy gasy lasako vavany fotsiny raha misy bandy sary tahotra erotra ambonin'ny tany bandy gasy nefa raha mpijaly vehivavy takin'iny misogyne takin'iny nefa raha misy bandy sary tahotra de ny lehilahy gasy ary tsy fantatry ny lehilahy gasy zany atao mandray adidy zany ndao ary veloma